Faly miaraba anareo rehetra izay manaraka an'ity fandaharana avy aty amin'ny foiben'ny vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara ity indray izay. Hanomboantsika ny fandaharana androany dia ndeo ataontsika aloha ny hira faha 120. Ny lohatenin'izy io dia hoe ny fiainan'ny mpisava lalana. Ho azavaina kely rehefa avy eo moa izany ilay hoe mpisava lalana. Ny hira faha 120 izay miorina amin'ny mpitoriteny toko faha 124 aloha izao no ataontsika. Nandinika ny nomero toko 5 sy ny toko 9 tsika tamin'ity herinandro ity. Resahanao ny momba ny Nazirita. Iza moa izy ireo? Ahoana no azo hanahafana azy ireo? Izany izao no hanomboantsika an'ilay hoe harena avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny Rahalara Faly Mananarija no nanomana melabelatra an'izy io. Dia iangaviantsika izy mba handroso. Inona moa ny dikan'ilay hoe Nazirita? Ny teny hoe Nazirita dia midika hoe nosinganina na nanokan-tena. Teo amin'ny Israelita fahiny dia mety nosinganiny ray aman-dreniny izany, na hoe natokany ray aman-dreniny ny zanany na dia mbola tsy teraka aza mba ho Nazirita. Dia rehefa teraka izany izy dia ohatran'ny hoe ho an'i Jehovah manao fanompoana manokana ho azy. Dia nisy koa olona izany nanokan-tena hanao an'io fanompoana masina io. Izany hoe ny tenany mihitsiny izany no tapa-kevitra hanao fanompoana manokana ho an'i Jehovah. Fa inona moa no fepetra notakiana tamin'ireo izay tapa-kevitra an'io Nazirita? Manazava an'izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny nomero toko 5. Misy zavatra telo resahan'io boky nomero io.
ndao jerentsika ny voalohany ao amin'ny nomero toko fahaenina dia ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra. Nomero toko fahaenina dia any andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra. Izao ny resahany eo. Mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy lehilahy na vehivavy manao voady manokana ho nazirita eo anatrehan'i Jehova dia tokony fady divay sy zava-pisotro mahamamo izy. Tsy sotro ny vinaingitra vita amin'ny divay na vita amin'ny zava-pisotro mahamamo izy, na ery sotro ranon-javatra vita amin'ny voaloboka, na inona voaloboka lena na maina. Tsy hinana ninninona vita amin'ny voaloboka mihitsy izy, na voaloboka manta, na ny hoditry ny voaloboka aza amin'ny andro rehetra manazirita azy. Hitantsika amin'ity andininy ity, andininy 7 fa tsy tokony hinana divay, zava-pisotro mahamamo, vinaingitra na zavatra vita amin'ny voaloboka ny nazirita. Inona no tsoatsika avy amin'izany? Midika izany fa tena nafohy tena ireo nazirita ireo. Nahoana sika no miteny an'izany? Eritrereto ange misy Israelita izany mety hoe namany na fianakaviany misakafo na manao fety dia nefany zavatra vita amin'ny voaloboka na misy zava-pisotro mahamamo izany no sakafo eo, dia azo antoka izany fa tsy maintsy mifetena io nazirita io mba tsy hinana an'izany. Dia midika izany fa tena mafohy tena ry zareo manao an'io fanompoana manazirita azy io. Andao indray izao jerentsika ilay fepetra faharoa takina amin'ny nazirita. Hitantsika ao amin'ny nomero toko fahaenina ihany dia ny andininy fahadimy. Nomero toko fahaenina dia ny andininy fahadimy. Izao mivakitsika eo. Tsy ho kasikareza ny lohany amin'ny andro rehetra nefan'ny voady no nazirita. Mandrapatapitra ireo andro hanokana ny tena ho an'i Jehova dia ho masina izy ka avelany ho lava ny volondohany. Araka ity andiny teny ity indray dia ny olona anankiray izany rehefa nanoka tena ho nazirita dia tsy mahazo mihety volo izany izy fa avela ho lava ny volony. Nahoana moa izany ny tsy mora indrindra raha lehilahy ny nazirita? Tsy mora izany satria ny lehilahy rehetra izany fohy volo daholo, dia ianao re izany lava volo miavaka izany amin'ny olona dia tsy mora miatrika an'izany. Dia rehefa mafana koa ny andro dia ianao lava volo dia mety hisy voka izany satria mety hafana be koa ianao. Kanefany tsy nitaraina ireo nazirita ireo fa nakatoan'izany na dia tsy mora azy izany. Ilay fahatelo indray hitantsika eo amin'ny nomero toko fahaenina ihany dia ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito. Nomero toko fahaenina dia ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito hoe tsy mahazo manatona faty izy amin'ny andro rehetra hanokana ny tena ho an'i Jehova. Tsy mahazo mandoto ny tenany izy na dia amin'ny fatiny rainy na ny reniny na ny rahalany na ny abaviny aza, satria ny volony lava no famantarana fa nazirita eo anatrehan'Andriamanina izy. Nahoana moa ny nazirita no tsy navelany kasika faty? Ny antony dia satria ny faty izany dia ny heverina ho maloto, dia ohatrany hoe lasa maloto koa izany zareo raha ny kasika n'io faty io. Midika izany fa tiany Jehova ho adio foana ny nazirita. Raha fitinina izany dia ny nazirita izany dia tena nafohy tena, nakatoa an'i Jehova, nanao sitrapon'i Jehova ary nadio teo anatrehan'i Jehova. Dia inona no fianarana raisintsika avy amin'ireo nazirita ireo? Amin'izao andro izao koa eo anivon'ny vavolombelan'i Jehova dia misy olona mitovitovy amin'ny nazirita. Antsoina hoe mpanompo manontolo andro izy ireo. Ahoana moa izany? Ny mpanompo manontolo andro dia misy teny hoe manompo dia manontolo andro. Midika izany izay fa manokana ny fotoanany zareo, manokana fotoana misimisy kokoa izany ireo olona mpanompo manontolo andro ireo mba hanaovana ny asa mifandray amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mety anisan'izany ny mpisavalalana. Ny mpisavalalana moa dia olona izany manokana fotoana voafaritra tsara isam-bolana mba hitoriana sy hampianarana Baiboly. Tafiditra amin'izay ihany koa ny olona miasa any amin'ny foiben'ny vavolombelan'i Jehova, misy asa be dia be atao any, dia manoka tena hanao an'izany ry zareo. Dia eo ihany koa ny olona izay manorina n'ireny toeram-pivavahany vavolombelan'i Jehova ireny. Dia be moa ilay tafiditra anatin'ny mpanompo manontolo andro io
anisan'izany koatra zao a ny misionera izay avy any tany hafa dia mifindra any amin'ny tany anankiray mba hitoriana sy ampianarana ny tenin'Andriamanitra. Dia mitovy amin'ilay nazirita teo ihany a, dia misy toetra tsara anankitelo koa hitantsika amin'ireo mpanompo manontolo andro roa. Ny voalohany a dia hoe mafoy tena toy ireo nazirita ry zareo. Nahoana isika no miteny an'izany? Aka ohatra angesika, ohatra zao ilay hoe misionera teo. Ny misionera zany a avy any tany lavitra izy a dia mifindra aty amin'ny tany, ohatra hoe mifindra aty Madagasikara. Dia midika izany fa ny fianakaviany zany a sy ny namany dia ny lozany. Dia any lavitra be ihany zany ny fianakaviany. Dia tsy afaka hoe tsidika matetitetika ny fianakaviany zany izy. Dia midika izay fa tena mafoy tena ry zareo. Ary na eo amin'ny tany ara ny mpanompo manontolo andro anankiray dia mety hitovitovy amin'izany ihany. Mety hoe miala lavitra ny fianakaviany izy a, na dia hoe eto Madagasikara ihany ara, dia tsy afaka tena hoe mitsidika matetika ny fianakaviany. Ankoatran'izay a, ny mpanompo manontolo andro dia tsy hoe mandray karama rehefa manao an'ilay asa fitoriana. Midika izany fa mety ho voafetra ihany zany ny vola ananany zareo, dia mety tsy afaka hoe tena mividy ny zavatra fividin'ny olona, ohatra hoe fitaovana elektronika nivoaka farany zareo. Dia midika izany fa tena mafoy tena tanteraka ho an'Andriamanitra ny mpanompo manontolo andro. Ny toetra faharoa indray hitantsika eto dia ilay hoe manaiky ny sitrapon'i Jehova, na hoe mankatoan'i Jehova ny nazirita, dia ohatran'izay mihitsy koa ny mpanompo manontolo andro. Raha tsy resaka izao tsika ohatra hoe le misionera teo ihany a, dia manaiky zareo zany, tsy hoe zareo zany no mifidy an'ilay faritany andehanana, fa izay nendren'ny fandaminana anazy a no andehanany zareo. Dia ankoatran'izay koa ny olona miasany amin'ny foiben'ny vavolombelon'i Jehova ohatra zao, dia misy asa isan-karazany ao. Mety hoe misy asa heverin'ny olona ao ambany, ohatra hoe manadio, mikarakara zaridaina, dia manao an'izany ampifaliana ireo olona miasa ao. Tena hitantsika amin'izany fa tena mankatao an'i Jehova ry zareo, na dia tsy mora ho an'i zareo azy zany. Fa ny hevitra fahatelo indray a, ny toetra fahatelo a ianarantsika avy amin'ny nazirita dia ilay hoe madio. Ny mpanompo manontolo andro koa dia miezaka mafy mba adio amin'ny lafiny rehetra. Ny voalohany ohatra zao a, miezaka zareo mba adio amin'ny ara-batana. Dia isika angamba efa mahita an'zareo a, tena miezaka madio tsara sy milamina ny fitafian'zareo sy ny taovolo ary ny fiaingony. Dia tsy hoe ny ara-batana ihany zany no madio, fa ny lafiny rehetra amin'ny fiainana koa, ny lafiny ara-pivavahana, ny fitondran-tena. Miezaka zao zareo a mba tsy hanao fialamboly izay tsy tian'i Jehova, izay mandoto ny saina sy mandoto ny fifandraisana aminy. Ohatra hoe ny fialamboly misy fitondran-tena mahamenatra, misy fijangajangana, na ny fialamboly ahitana herisetra, na lalao video zany na film, na ny fialamboly misy herin'ny maizina. Tsy miezaka tsy manao an'izany ny mpanompo manontolo andro, satria teo adio foana eo anatrehan'i Jehova. Hitantsika teo ary fa tena modely ny mpanompo manontolo andro. Hitantsika teo hoe nafoy tena ry zareo, mankatao an'i Jehova ary madio. Fa inona no fitahiana raisin'ny mpanompo manontolo andro? Koa satria zareo zany a, ny akamaroan'ny fotoanan'ny zareo mifantoka amin'ny fanompoanan'i Jehova Andriamanitra, dia voary kokoa ny fifandraisan'ny zareo amin'i Jehova. Ankoatran'izay dia mahita fifaliana kokoa izy ireo amin'ny fanompoana, satria mety hoe mahita mpianatra zany, mpianatra baiboly maromaro kokoa, dia mampianatra baiboly an'i zareo dia mety misy amin'izareo mihitsy aza lasa manompo an'Andriamanitra, dia tena fifaliana be zany. Ny fanontaniana ary dia izao, inona no manakana anao tsy hanompo manontolo andro? Tanora ve ianao ary mety efa navita fianarana? Nahoana raha mieritreritra ny manao mpisavalalana? Sa ve ianao olona efa misotro ronono, efa tsy miasa intsony? Maninona raha manao mpisavalalana na manantratra tanjona mba hanao sekoly ara-baiboly? Dia amin'izay azo ny fandaminan'i Jehova ampiasaina bebe kokoa. Raha manao an'izany tsika dia azo fitahiana be, ohatran'ireo nazirita sy ireo mpanompo manontolo andro, izany hoe afaka hanampy olona be dia be
hianatra momba an' Jehova dia afaka hanampy an'zareo mba hifandray tsara amin'i Jehova, ary faharoa tena hahita fifaliantsika rehefa manao ny fanompoana manontolo andro ary ho voaro ny fifandraisantsika amin'i Jehova ka hiavana tsara amin'i Jehova isika rehetra. Sotra betsaka anao zay rahafaly manana rija fa tena nilainay sady tena sarobidy reny hevitra nozarainao teo reny. Anisan'ny vatosoa ara-panazy nisongadina nandritra ny famakiantsika ny Baiboly tamin'ity herinandro ity zany ny valin'ny fanontaniana momba ny Nazirita. Nahoana no mbola Nazirita ohatra ny lehilahy ray nefa efa nikasika faty, na fatin'olona na fatim-biby zany. Iresaka an'izany zao ny rahalahy Radavy Solonjara ary anasongadina vatosoa ara-panahy hafa zay tena mahaliana ihany koa izy. Ampandrosoantsika izy. Miorina amin'ny nomero toko 5 sy ny toko 9 ny andinina saina navakintsika tamin'ity herinandro ity. Inona ary no diniantsika androany? Hijerevitra telo sika. Ny voalohany dia ny hoe nahoana Samsona no mbola nikena ho Nazirita ihany, na dia nikasika ny fatin'ireo biby sy olona ny vonoiny aza. Ny faharoa dia ny hoe ahazo ny fitahian'Andriamanitra sika raha mampiasa an'ilay anarana hoe Jehova. Ary ny fahatelo dia ny hoe inona no azontsika anarana avy amin'ny fomba nandamina an'i Jehova raharaha sarotra anankiray teo anivon'ny zanak'Israely. Andao ary jerentsika le hevitra voalohany. Ao amin'ny nomero toko 9 dia amin'ny andininy 9 sy 7. Nomero toko 9 dia andininy 9 sy 7. Zao ny resahany ao. Tsy mahazo manatona faty izy amin'ny andro rehetra hanokana ny tena ho an'i Jehova. Tsy mahazo mandoto ny tenany izy na dia amin'ny fatiny rainy na ny reniny na ny ralahiny na ny anabaviny aza, satria ny volony lava ny famantarana fa Nazirita eo anatrehan'Andriamanina izy. Resahany io andininy io fa raha misy olona ray zany nanoka tena ho Nazirita dia tsy azony natao ny nikasika faty. Eny fa na dia hoe fatiny ny avany akaiky azy zany. Rehefa jerentsika nefa izay resahan'ny mpitsara toko 7 dia ny andininy 9. Andininy 7 dia mahita tsika ao hoe namono lehilahy 30 teo eo tany Askelona ny Samsona ary naka ny fitafian'ireo. Nahoana no mbola niken'Andriamanitra ho Nazirita izy tao aorian'izay? Mahaliana antsika izay resahan'ny mpitsara toko 17 dia eo amin'ny andininy 5. Mpitsara toko 17 dia eo amin'ny andininy 5. Zao no resahan'ny anjely anankiray tamin'ny renin'ny Samsona. Andininy 5. Fa hitoejazy ianao ka hitera-dady koa, ary tsy tokony ho kasia-kareza ny lohany, satria ho Nazirita ho an'Andriamanitra le zaza raha vao mivoaka avy any an-kibo, ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely eo an-tanan'ny Filistina. Hitantsika eo amin'ny nomero toko 9 andininy 9 fa raha misy olona ray manoka tena ho Nazirita dia tsy azony natao no nikasika faty. Eto amin'ity andininy ity indray nefa dia Andriamanitra mihitsy no nifidy an'i Samsona mba ho Nazirita ho azy. Tsy niara tamin'i Samsona ary noho izany le famemperana makasika ny fikasiana faty, satria Andriamanitra mihitsy no nifidy azy mba ho Nazirita mandritra ny androm-piainany manontolo. Tena tombotsoa zany nanana Samsona hoe nampiasa ny fiainany manontolo mba hanompoana an'Andriamanitra amin'ny Nazirita. Inona indray ilay hevitra faharoa? Hitantsika eo amin'ny nomero toko 9 dia eo amin'ny andininy 720. Eo amin'ny nomero toko 9 dia eo amin'ny andininy 720. Zao ny resahan'ilay andininy manao hoe ary ampiasa ny anaraka eo amin'ny zanak'Israely izy ireo mba hitahiako azy. Eto zany dia nahasodrano ny zanak'Israely hoe raha mampiasa ny anaran'Andriamanitra izy ireo dia ahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Resahan'ny ten'Andriamanitra tokoa hoe Jehova na Yahve io anaran'Andriamanitra io. Tia ahazo ny fitahian'Andriamanitra ve ianao? Ahoana raha ampiasaina io anarana hoe Jehova na Yahve io rehefa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka? Mampiseho mantsy izany hoe
tia hifandray kokoa amin'Andriamanitra isika ary tia namana akaiky kokoa aminy. Tena fitahiana zany. Inona indray ilay hevitra fahatelo? Andeha ho jerentsika hoe inona ny azontsika ianarana avy amin'izay nataony Jehova rehefa nandamy marara sarotra teo anivon'ny vahoakany izy. Hitantsika izay hevitra izay eo amin'ny nomero toko 5 teo amin'ny andininy 12 sy ny 17. Resahana io andininy io hoe mety isy vehivavy hivadika amin'ny vadiny. Dia resahana andininy 17 hoe mety nanao firaisana tamin'ny olona tsy vadiny izy ary avy eo tsy tratra izay nataony, tsisy vavolombelona nahita, dia tsisy olona koa fa ka nanam-pirofo an'izay nataony vehivavy io. Haintsika tsara moa hoe lalàn'i Mosesy dia miresaka fa raha misy vehivavy manao firaisana amin'ny olona tsy vadiny ka misy vavolombelona roa nahita, dia nentina teo anatrehan'ny mpitsara izy ary nitoroaham-bato avy eo. Ahoana nefa ny nataon'i Jehova raha tsisy nahatratra na tsisy vavolombelona nahita n'izay nataon'ity vehivavy ity? Mahaliana antsika izay ny fomba nandaminan'i Jehova io raharaha io. Eo amin'ny andin'ny 12 ohatra dia izao ny resahany. Andin'ny 12: ary ampanatony mpisorony raha vehivavy ka asainy mijoro eo anatrehan'i Jehova. Nasainy misorona mijoro eo anatrehan'i Jehova aloha zany le vehivavy. Inona no ataony eo avy eo? Izao ny resahany andin'ny 20: ary asainy misorona mianina sy miozony raha vehivavy, dia ilaza amin'ny raha vehivavy ny mpisorona hoe ataony Jehova ho fanozonana sy ho fienianana eo anivon'ny firenenao anie ianao, ka avelan'i Jehova hikaikona ny fiainao ary hibotsina ny kibonao. Raha toa ka nandainga zany le vehivavy, nanafina an'izay nataony, nefa sany ianiana sy niozona teo anatrehan'i Jehova Andriamanitra, dia resahan'ilay andino ny vokany, hikaikona ny fiainy, hibotsina ny kibony, tsy nanana fahafahana hiteraka intsony izy ary tena afa-baraka teo anivon'ilay vahoakan'Andriamanitra. Inona ny tian'Andriamanitra ianarantsika avy amin'izany? Tsisy miafina amin'Andriamanitra akory izay ataontsika. Resahan'ny tenin'Andriamanitra mantsy fa mianjaanja sy miarihary eo anatrehan'ilay anao ampamoaka ny zavadrehetra. Inona ny tiany ianarantsika? Tiany foana raha hoe anao ny tsara sika na dia rehefa ao amin'ny miafina aza. Sanatria nefa ka alem-panahy hoe tianao ratsy satria fotsiny hoe tsy misy mahita, dia mbola tiany ho tadiditsika indray hoe mahita an'izay rehetra mitranga izy. Inona ro ny ianarantsika androany? Hitantsika fa nahazo tombotsoa miavaka ny mpanompon'Andriamanitra asany fahiny, anisan'izany Samsona. Andriamanitra mihitsy no nifidy azy mba ho nazirita ho azy manokana, ary nandritra ny androm-piainany izany tombotsoa nananan'i Samsona izany. Hitantsika teo ihany koa hoe raha tia hahazo ny fitahian'Andriamanitra isika, dia tokony hampiasa an'ilay anarana hoe Jehova na Yahvé rehefa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny mivavaka. Mampiseho mantsy izany hoe tia hifandray kokoa amin'Andriamanitra isika na tia hifandray kokoa amin'ny Jehova Andriamanitra. Inona ilay hevitra fahatelo? Hitantsika teo fa mahita ny zavadrehetra mitranga Jehova Andriamanitra. Matoky antsika nefa izy dia tiany foana raha vonina anao ny tsara isika na dia rehefa tsisy mahita aza. Raha alay-panahy nefa isika tia anao ratsy satria fotsiny hoe tsy misy mahita, dia mbola tian'Andriamanitra ho tadiditsika hoe mahita ny zavadrehetra mitranga izy. Mampatsiahy antsika an'ilay tenin'ny Ntaolo Malagasy izany hoe aza ny loha samangina no jerena fa Andriamanitra tapony loha. Mankasitraka anao koa izay raha dafisolonjara fa tena azo ampiarina tsara ilay fanazavana nomenao teo. Inona izany no hevitra mahaliana ny ianarantsika androany rafitinina? Tena manampy antsika adio sy afohy tena, ary koa ho vonina anaiky sy hankatoy foana ny fitarihana omen'i Jehova Andriamanitra antsika ny ohatra ireo Nazirita. Inona no hitantsika amin'ny herinandro manaraka? Amporisihana sady tsika, andinika ny nomero toko 7 sy ny toko 9. Inona no azontsika ianarana avy amin'ny tobin'i Israely? Izany no anisan'ny hevitra lehibe izay andraisantsika soa amin'ny herinandro avy io. Ho an'ny androany aloha dia ho faranantsika ny fandaharana, ary ny hira 730 avy eo amin'ny firanan'ny vavolombelon'i Jehova no ataontsika eto am-pamaranana.
miezahana laza tsara eo mason'i Jehova. Zay no hira 730 miorina amin'ny mpitoroteny 7:1. Narahanareo teo ny fandaharana avy aty amin'ny foibeny vavolombelon'i Jehova eto Madagasikara.